Salama daholo tsika. Atoandrotoandro amin'ny 12 sasany live tapoka moa izy ty fa tsy nieritreritra anao an'ity mihitsy androany sady mba fialan-tsasatra ny ratsinainy kanefa anao an'ity vidéo live ty saika nataoko vidéo tsotra le izy fa nataoko live ihany satria tsisy fotoana dia kisisika ny zavatra rehetra. Araka io filazana io hoe amaly afatra ny ranomarina za tsy mpamaly an'itony zavatra tony ary zataitry nareo mpanaraka ny pejy hoe tsy tokony amaly azy sy mila valiny izy satria izy ara mba nisahirana nanao an'le vidéo ary fitiavana ny azy hoe mitsinjo ahy izy zany mba nanako mba hipreservena ny imaziko zay zany le izy misaotra be dia be anao na mahora mitsinjo ahy malahelo ahy kanefa na zany dia tsy maintsy amaly any satria zay le hoe misy ny atao hoe mal entendu na ianareo ny hoe avy aiza ny atao hoe mal entendu mal écoute rehefa manao accompagnement pastoral rehefa ny olona no tratry ny mal entendu dia tsy mahay miaino izy zay de mba tsy sininy atao hoe couac dia aloha mettre les points sur les i c'est tout. Za koa elana tsiny aminao na mahora za tsy mpanaraka ny pejinao fa ny mpanaraka ny pejiko no nandefa ny lien hoe fa ahoana ty pasteur de za moa tsy te hamaly fa rehefa nandinika aho dia aloha valiko eny satria mba hiprécisena certaines choses. Zay ngamba ny amin'ny présentation kely dia misaotra anao iaho mbola mamerina fisaorana ny amin'ny fitiavana lehibe raisiko fitiavana le izy matoa anao mitsinjo ahy dia fitiavana izany. Fa na zanaty zany dia mamela anao hiteny zavatra kely maromaro alohan'ny idirako amin'ny fond dia miditra amin'ny forme antsika ohatra ny olona rehefa manao soutenance académique dia rehefa tonga eo anolohan'ny jury anao dia ny forme ny tezinao aloha no tsarain'ny mpitsara zay vao miditra amin'ny fond. Eo amin'le forme anao na mahora ianao raha azoko tsara zany satria ozany hoe fampiteny aman'olona ianao zany mpandefa ohatran'ny hoe miadresse zavatra aman'olona amin'ny zavatra ohatrantony raha ny fiteninao eo dia ohatran'ny somary gagagaga kely ihany aho hoe ny fond ny base ny argumentation anao dia miainga avy amin'ny sary miparitaka dia le sary miparitaka tsy nilazainao hatramin'ny farany le izy fa tokony niteneninao mivantana le izy fa nahodikodinao le sary miparitaka sary IA intelligence artificielle ary fantatrao tsara fa ny eto amin'ny Facebook dia guerre de communication ary ny eto amin'ny guerre de communication dia inona ny fomba fanao voalohany dia midiscréditer olona surtout rehefa atahorana le olona. Donc zany miainga avy amina sary aparitaky ny olona amin'ny intelligence artificielle izay manao récupération ka hamelezana avy no source primaire anao amin'ny argumentation anao. Tena za zany conseil anao ao manaraka manjary ridicule be anao ary lasa tsy crédible anao amin'ny olona. Ny fomba fanaovana argumentation source primaire farafaratsy zany sary tokony navoakanao raha nisy dia sary réel tena nisy niaraka tamin'izay olona zay nieritreretinao reo fa tsy sary namboarina IA aloha. Zay aloha zany dia fa ahitana an'ilay niveau d'analyse hoe aza dia malaky manao réaction ohatran'ireny fa manjary lasa manjary mampidina be anao le izy. Ianao moa sahirana be amiko, za koa mba te sahirana aminao. Zay ny amin'ny ray resaka méthodologie zany. Fa ao anatin'ny méthodologie koa rehefa manao argumentation ny mpianatra ny afy teniko foana zany miankadre olona manao thèse sy manao mémoire dia zao foana ny toronkevitra omeko ny mpianatra dia ny hoe ny source primaire ny tokony ho betsaka no ny source secondaire. Inona natao hoe source secondaire? Ny source secondaire dia ireo source bibliographique efa interprétation les sources primaires. Dikan'izay raha ohatra ka ny source secondaire anao no base dia donc ozy izy ny jury hoe irrecevable ny tezinao satria efa interprétation les sources primaires. Ny andrasana aminao mankanesana amin'le source primaire mba dia ianao no manao ny interprétation anao rehefa avy eo. Ohatra zao hoe olona mpampiasa Wikipédia ny olona rehetra mampiditra information dia zay le fandehany. Manaraka an'izay araka ny teknio sika tsy hamaly aho fa mialatsiny aminareo fa tsy maintsy mamaly aho fa
ny zavatra maliko anazy de satria misy any nefa ny problème de fond tsy resaka hoe fiadivana antsika tsy genre antsika ny efa maly aman'olo na miady atsena non c'est pas azo matahotra nareo ny am'izay fa saiky tsy amaly aho fa noho ianao misadresse amiko ohatrany hoe lettre nalefanao aloha izy de mifana lapomba de ny mamaly an'izany hafa ndray le olona le manaparitaka zavatra hoe zao fanaratsiana tanareo fa za tsy miditra am'reny fa itia tena message napitaina ho ana donc minimum de respect il faut lui répondre ny exemple anyraisinao no iangatsika dia no raisiko misy le feo mba ho apeloko anareo satria nareo mety tsy nahenao an'le zavatra nylazainy fa misy extrait reto ny zavatra nyteneniny de l'exemple anyraisinao de ny hoe enao pasteur nefa ianao miaraka amin'ny olona non fréquentable zay zany le terme de nanome ohatra izy hoe commissaire ianao nefa miaraka amin'ny mpangalatra ohatrohatray fa aloha le version mihitsy tanareo zay le lesony makany amin'ny source primaire tsika fa tsy any amin'ny interprétation dia anjaranareo vao mpanaraka ampejy mieno ce qui en est zao lazainy momba an'izay eno kely ary tsy mpitandro filaminana ohatra ataontsika hoe polisy ataontsika hoe commissaire mihitsy ny aza ny toerana misy anazy nefa rehefa jerena ilay commissaire olona mpangalatra mpamon'olona mpanao herisetra mpanao zavatra tsy manjary ao amin'ny tanàna no hita mifanerasera aminy ary miaraka aminy ety-seroa de mino zato isan-data fa tsy maintsy ametraka fantanina eto anivon'ny fiarahamonina hoe fa ahoana koa ny toerana misy an'ity commissaire aty fa izy commissaire nefa reo ny olona miara-dalana aminy azo lazaina mitovy hevitra aminy mifanerasera aminy isan'andro tsy maintsy ametraka fantanina zany fiarahamonina verina za amle resaka teo hoe ahoana za maninona za no nanao video anao satria nametraka fantanina ohatrohatran'izay ihany koa zao voalohany indrindra pasteur ny toerana misy anao araka ny teneniny teo malalaka ny fanehoan-kevitra amin'ny maha olo-pirenena na iza na pasteur na mampera na olo-pirenena tsotra amin'ny maha olo-pirenena dia malalaka ny fanehoan-kevitra amin'ny fiainam-pirenena sy resaka politika tsy misy lalàna mihitsy zay zany amin'iny voalohany iny mbola hoeninareo ny faharoa misy séquence kely ozy izy hoe tahaka ny commissaire anankiray ozy izy miaraka amina mpamon'olona sy mpangalatra bon ndao raisitsika lizy argument contre argument tsika tsy manao torapo voalohany indrindra aloha somary déçu kely na mahora fa ianao manao jugement de valeur à l'apparence ary manao préjugé olona tonga de manao comparaison hoe mpamon'olona zany reo olona reo c'est grave tsy mba misy ino hoe mba olona mba tsy fréquentable sy fa déjà zany misy karazana préjugé et jugement de valeur apetrako any amin'iny faharoa ny logika ny tenany hoe commissaire fantatreo moa ny tena ny commissaire tena mahay le meilleur flic de France zay nisy affaire nalaza be anao mipetraka any France anao tsy nisy dia manana réseau any amin'ny mpangalatra izy manana top ainao zany atao hoe top zany izy mpanome renseignement azy de ireo réseau nireo matotopoka nisy mpangalatra tratra na inona de tsy maintsy misy top ao le top zany lay mpilaza ny secret-ny any ireny réseau n'le commissaire reny no mahatonga le commissaire ao mahay fa tsy possible misy le commissaire mijanonao brao dia maminany izy manao mentalisme de tonga de fantany hoe ary misy an'le mpangalatra ary misy an'le mpamaky trano fa tsy maintsy mampiasa ny réseau izy natao hoe top donc zany le raisonnement nao tena diso be ny commissaire tena mahay de sa mifanerasera amin'io monde io mba ahafahany mahazo ny information raha le raisonnement nao no arahako fa tsy zay kory ny donc zany amboaro le exemple fa tsy mety tsara ny fahatelo zay tondrahanao an'le resaka de ozanao hoe
Amin'ny maha-paster anao dia mauvaise fréquentation ozy anao. Dia fantany apetraka sary IAV no indique ny anarany, merci ny aina. Sary IAV no hanaovanao jugement de valeur en fréquentation. Fantatry namahora ve ny fréquentation énergielle? Fantatry namahora ve ny collectif ao ambadiky ny fanorenana miaby GDLR? Raha ianao ngamba ny mahita ny olona tsy hoe fréquentation fa ny entourageko amin'ity combatko ty tena misaotany amin'ny plafond ianao, satria ozy anao hoe mba hafahafa kokoa, tsy apozinao mihitsy ary tsy lazaiko eto le izy. Fa za tsy manana jugement de valeur mametraka olo ambony sy ambany hoe rehefa olo ohatrao ve de tsy tokony iresahana akory na ifampiresahana, non, tsy miditra am'izany satria efa misy karazana fanaovana ghettoisation ny fiarahamonina malagasy. Ary io ny problème atsika Madagasikara, isika ny ghettoisé ny fiarahamonina, hoe reto olona reto no very important person VIP, reto olona reto ohatra zao, fa mbola idirantsika eo ny am'izany raha ratsy koa ara ny raisonnement anao na mahoro. Ozy anao tsy tokony hifandraina amin'ny resaka na mifanerasera amin'ny olona zay jugenao fa non fréquentable. Tsy ndriko tsara, jugenao non fréquentable. Ianao zany fantatry fa mifandray amin'ny fitondrana, mazava be le izy, ary fantatry tsara ny fiarovanao azy, ianao ihany teny hoe za miaro ny fitondrana io. Sainao ve miteny amiko fa tsy misy naray amin'ireo mpitondranao mangalatra nefa ianao miaraka aminy? Andao arahantsika le raisonnement anao, arahantsika le raisonnement anao. Sainy amahora ve ny miteny fa tsisy mpangalatra sy mpanao abus de pouvoir ary mafia ao amin'ny fitondrana io nefa miaraka aminao ary fréquentenao ary traidonakafo aminao? Say tena zany ianao, kanefa tsy manakana anao ifandray aminy, satria ny fahendrentsika olombelona de ny hoe za raha miaraka am'ireo zany teninao ihany rehefa misy tsy mety ataondreo de teneniko le olona reo, fa ny mety dia meko doka, n'est-ce pas? Voilà, fa magaga rehefa aty amin'ny olo-kafa de tsy mitombony zany fa any aminao zany mitombony. Hitanao zany fa le jugement anao zany efa misy efa tendancieux, fa tsy mampaninona fa ataoko effet miroir aminao fotsiny ilay izy. Zay ny amin'iny resaka exemple ny raisinao iny. Manaraka an'izay le sary, ozy anao hoe sary mandeha miparitaka any matoy ny paritaka dia marina zany. Wow, namahora nao lahy, nao rabe ty, mba neveriko kanty avao nao ty, satria sary miparitaka dia marina. De teteantsika samy tezitra tam'le sary naparitaka tam'y PRRM nataon'olona sarina biby zay fady atsika avy any atsimo, zanaky Fort-Dauphin. De marina ve iny zany satria miparitaka? Marina ve iny satria misy manao azy? Marina ve iny satria natao? So de mba amboaro kely le raisonnement rahalahy koa. Tsy tezitra aminao fa tena manjary manimba anao le izy satria zava-doza be le argumentation. Zay zany amin'ny resaka sary, mbola veriko tsara zay le argumentation ny resako eto zany. Manaraka an'izay le resaka hoe fréquentation, tsy haiko hoe ina moa ny sens natao hoe fréquentation aminao sy ny amin'ny olona rehetra zay mpanaraka ny pejy sy tsy mpanaraka ny pejy fa mety curieux. Za zao naka sary niaraka tamin'ny koto taty Belgique tadidinareo, tena nasumeko mihitsy satria ary fanainiko miteny mihitsy zasikoto hoe andao aka sary de ho hitan'ny olo, fantatry ny olona tsara fa koto contre ny kristianisme. Hitanareo izy contre ny fisian'i Jesosy, zany efa pasteur de nomelohan'olona ina ny arahanao misaotra anao, izay mihitsy ny toe-tsaina tiako ravana ao Madagasikara na mahora. Raha tianao isy ny refondation mila refondena koa le toe-tsaina hoe ghettoisé olona, hoe tsy fréquentena satria tsy mitovy amiko, non, je suis contre ça. Ary ny image mbola secondaire noho ny resaka fraternité humaine mbesako eto. Ary misy ara-pinamana nefa le olona zay namany gangster sanatrian'izany dia tsy hoe rehefa namany aho dia gangster koa. Misy olona manao an'izany
malala ola be deaibe aho tana tamin'ny fitondrana teolo io a mifankahazo be tamin'ny olona mpanao zao est-ce que ça lui fait un gangster par rapport à le olona de iteteniny hoe ka manimba ny imagenao image lasa meko anao ny messagenao manaraka image zay mbola idinako le izy eno nareo kely angay hoentiny hiresana fiainam-pirenena efa fantatry maro zany ary tsy hodineny reto ary hainao koa zany hoe ahoana reo olona reo rehefa mifanaraka maha pasteranao ve ny zavatra ataon'ireo olona reo de tehteny zany za hoe tsy mba misy olona hafahafa kokoa mety hitovitovy fomba fitondran-tena aminao sy am'izay toeranao zay hoe no hiaraka aminao fa nihokevitra amin'ny resaky fiainam-pirenena tsy mampaninona velively ny fitsikirahanao fitondrana tsy mampaninona zany ny paster satria ary mitenitry hoe malataka ny olona rehetra amin'ny fanehokeviny fa le resaka entourage ohatra nomeko tamin'ny commissaire teo zay so de manimba ny imaginao mahapasterinao zay zavatra zay voilà manimba ny image ko amahapasteur zany zavatra zany zao le izy raha tena mpanaraka ny pejy ianao miteny hoe efa mpanaraka ny pejy ary isoranao be deaibe zany mahafinaritra fa anisany zavatra ampianarina eto amin'ny pejy ny RGL de hoe tsy ny paraître fa ny être slogan ngeda be eto zany ary ny image tsy mandeha amin'ny image fa mandeha amin'ny conviction tout ce que je fais est réfléchi et par conviction zay tadidio zay ary je suis droit dans mes bottes je sais ce que je fais tsy ao anatina resaka opportunisme mihitsy fa ao anatina conviction ka zavaiko tsara ny tile hoe manimba image hoana efa nilaozako lavitra be mihitsy zany image zany raha ny image narovana de nanao ohatra ny retsy paster sasany ho tahiny tompo ianao tiany jesosy ianao fa za sura fa tonga de 200 000 ny followersako fa hatramin'izao followersako manisa vitsika mihitsy 95 000 efa tsaika fa firy taona zay io za raha fa mikisaka satria tsy mitady image ny eto fa mijoro amin'ny conviction ary misy teniny izy moa nanarana izy ty l'abbé Pierre jereo tsara zao l'abbé Pierre zao nalaza be fa nanao zavatra tsy fa mbola teneniko ny citation na dia ratsy aza ny zavatra natao l'abbé Pierre tsy miombona amin'ny nataony fa ny citation l'abbé Pierre na ratsy ara ny nataony de mitombona mahaiza manavaka tsara ny vary amin'ny tsiparifary de zao ny teny l'abbé Pierre hoe na izaho rery aza aho sisa izy no mijoro amin'ny conviction ka ilozany olona rehetra de toizako fa ny anao zany de hoe so de simba ny imagenao paster ka tsisy anaraka ianao c'est le cadet de mes soucis na mahora je suis pas là pour avoir des followers je suis là pour être témoin de la vérité donc tsy any misy ny moteur tsika na ny motivation tsika eto amin'ny pejy fa convaincu am'izay zavatra ijorony donc tsy any amina resaka image mihitsy zany c'est le cadet de mes soucis hoe animba ny imageko de olazany hoe mba olona hafahafa kokoa tena ohatra ny somary nalahelo kely aho tsy hoe malahelo tezitra fa nalahelo aho hoe misy zany karazana sous-homme aminao misy zany ny olona ambony kokoa aminao ohatra hoe avrazana ary misy zany ny olona hoe ambany satria ataotsika hoe mety hoe miteny ratsy izy aloha tsy olona nresaka satria mety vulgaire izy mialatsino ataoko mahitsy be nresaka de izay ve ny qualifienao olona anankiray hoe sous-homme fa mba misy olona mba ambonimbony kokoa zao le izy namahora mba fantatreo moa reo olona ambonimbony lazainao reo fa ce sont des crapules ary tena mahavita zava-doza ny sasany am'ireo anaty costara tsara tare bourgeois VIP mandeha jet privé mandeha fa ce sont des crapules donc tsy ny statut social rahalahako no ma fréquentable entre guillemets ny olona anankiray na tsy fahatelo hoe sao de manimba ny hoe sao de misy influencé misy olona tena zay teto ampetsy tsy anao fa arotiko le olona tena ny olona tsy mahafantatra ny antom-pisina ary tsy manazo ndamosina no influençable amina fréquentation tadidio zay tengo zay ny olona tsy manana azo ndamosina amin'ny fotokevitra ijoroany
sy tsy mahalala ny antom-pinoany no influençable amin'ny fréquentation. Anome ohatra anao be dia fréquentation zao Mostane Rabetselony. C'est un musulman engagé. Ary fanao débat zay, famely mihitsy aza. Dans le sens hoe famely izy no sika fa mandeha ny débat musclé amin'ny resaka hoe islam ary za kristiane. Nefa ny rahalahiko iny. Et je lui fais confiance. Parce qu'on a dépassé les cloisons, les ghettoisations, les fiarahamonina mihitsy. Io no ataon'ny mpanao politique io. No saratsarana tsika, no samatsamana tsika, nasina rindrina hoe retsy ny bakarte. Io koa tena halako maheno an'io. Na tandremo fa miala ny bakarte. Ohatray. Fanganareo tonga teo raha tsisy ny bakarte. Tandremo fa zao olona mpiteny ratsy io. Zao le ghettoisation tsy miasa ty aminay ka tsy maninona na manafitoana anareo kendry, manafitoana anareo mihaja, manafitoana anareo ambony firazanana fa zay ambany firazanana tsy mba mahatsiaro tena tsy maninona satria moi je suis moi-même et donc za tsy influencer n'olona am'zany. Aveo raha misy olona zafady fa raha misy olona manino ty misy olona manana ny etikany sy ny fomba fiteniny tsy responsable amin'ny teniny tsy responsable amin'ny fiainany fa za responsable amin'ny tenako izy responsable ny amin'ny tenany. Manarakaraka an'izay le lazaina hoe bon miezaka ihany ny comprendre le hevitra hoe tsy tokony satria politika ozy anao de tokony mba jereo le olona mba ahoana filazany mba olona mba mitovitovy ny level na niveau aminao ohatrohatran'izay zany le izy. Zao ampianatra politika anao anamahoro. Eto ndray c'est le politicien qui parle mais plus le pasteur. Oui, j'ai deux casquettes et moi j'en cache pas. Ho anareo zay tsy faly hoe pasteur manao politique, tena manao politique aho fa tsy mitovy amin'ny sasany karamaina vao miteny. Fa na conviction politique mikorina ao anatin'ny rako. Ity jereo tsara ny politika aty a France, enao France za ty a Belgique. Rehefa tonga na situation anankiray de misy natao hoe front républicain. Ohatra hoe rehefa misy zavatra contre ny Macron, ohatra ny opposition, ao anatin'ny opposition misy fikambanana samy hafa tsy mifanaraka. Averiko any amin'ny opposition misy antoko tsy mifanaraka. Fa ny fanometanana rehefa te hanohitra ny lalàna napetraky Macron. Jereo tsara am'izany Rassemblement National sy ny LFI. Hainao tsara ianao mipetraka Frantsa. Tsy atoro anao zany. Zany LFI zany chaque maso amin'ny Rassemblement National, extrême gauche et extrême droite. De ny extrême gauche et l'extrême droite tsy tokony fanometanana mihitsy. Mifanao provocation eny an-dalana reo rehefa misy mitinina. Fa nahagaga satria misy foto-kevitra anankiray zay tiany zareo toerina dia misy natao hoe coalition casuistique na front na bloc républicain. Tsy hoe ivadika LFI mandrakizay ny Rassemblement National ary tsy ivadika Rassemblement National mandrakizay ny LFI fa samy manana atao ary samy manana ny lalany reo fa tsy misy mifampiatoka. Tsy afaka hiteny mihitsy ny LFI hoe mba aza miteny an'izao nareo amin'ny Rassemblement National. Non, zay ny maizy azy. Zay tsy ekeny fa tsy maintsy manaiky izy. Za koa ny ato koa tsy mahafaka miteny atsy hoe vaovao ny ao aminareo fa zay zao. Fa rehefa misy zavatra iombonana ka toerina sy tenenina dia iombonana zany. Ary moi j'en cache pas. Ohatra fotsiny zao niaraka zay Saintia sy Rapetsambava tamin'ny resaka cyclone iny dia nanao fanetanana. E anao fa nga misy vavon'olona opposition ary misy vavon'olona fitondrana. Maty mosary ny olona rehefa zay olona vona fanometanana amiko. Na io PRRM io aza raha rapitso izy hoe misy solidarité nationale ka misy loza trabona tsy metra-pantanina koa raha manatombotso Jean-Luc. Quand il s'agit de resaka vonjaina, on y va. Fa ny position politique zay samy manana, za manana ny aviako. Tsy mitovy amin'ny Rapetsambava, tsy mitovy amin'ny Saintia, tsy mitovy amin'ireo olona hafa reo. Ary tsy hitovy mihitsy satria samy manana ny linanay zay. Fa rehefa misy zavatra anankiray kosa izay position commune, oui,
namoaka fanambarana zao zay tam'le resaka taratasy ame ohatra anao fotsiny inona ohatra le zavatra namoahany niaraka de inona anaovanareo resaka lavabe le inona moa izy iny hoe resaka inona moa izy iny Rolly Mercia ben oui satria Rolly Mercia tsy mipetraka amin'ny toerany amin'ny mahampanao gazety azy non ama mpitondra tenin'ny république azy de manao attaque amin'ny resaka fanotra amin'ny lalàna mamoaka données personnelles zay fady amin'ny aty apita mijoro am'izay ka na olona tsy mety amiko azy olo akaiky ko satria mitovy hevitra satria miaro ny zo fototra droit fondamental tsy akijery tsony hoe ty ve mpanohitra sa ty ve fitondrana sa ty ve devoly sa ty ve jesosy sa ty ve anjely sa ty ve dadarabe droit fondamental de narovako itahina forte tamin'ny fotoana satria ny sécurité an'lay madama no enjeu za tsy miditra amin'ny fiainany ihany manokana sy ny adin'izy sy fanirotso za tsy miditra any ny amin'ny position politique fa droit fondamental et j'ai signé je le dis ici haut et fort j'ai signé on appelle ça une tribune na carte blanche so de tsy fantatrao koa zany fanao zany zareo hoe mpanao reny artiste sy acteur malaza reny hoe rehefa misy pétition de manao soni fa nga ianao zao olona manao pétition zany ka manao soni amina pétition fantatrao daholo ga le olona manao soni miaraka aminao ao tsy fantatrao fa le hoe andao vonjeny io sekoly io fa tadiavan'ny fanjakana rodana nefa mba mampianatra zana bahoaka lasa raha manatombontso zao liky to aty aiza soniaviko de hitena hoe de inona nana soniavanao an'iny paster ianina net tao e ianina lena misavy anao tamin'ny fakomaly et alors c'est pas là le problème donc mba mahaiza manao distinction na zavatra fa ity manao kofroka zavatra tia io foana ny manipulation ataotsika ny vahoaka fa mba ampiakaro kely le niveau amina resaka analyse fa manjary lasa manahirana le izy donc zany za responsable ny teniko chacun est responsable de ce qu'il dit antanio any am'izay olona manahirana anareo ny teny an'izao ihany satria amin'ny RGL mantany an'izany je suis pas responsable de chacun moi j'ai ma position zay tsy fikambana anao fa olona raha sendra nanao niny tamin'iny resaka cyclone iny sy fanambarana tamin'ny Rolly Mercia et ça s'arrête là chacun a sa propre destinée sy ny objectif any amin'ny resaka politique zay zany ny zavatra anankiray tiako tsindrina zay raha ohatra ka ny zavatra faraparany satria fa marinatsika tsy janona ela ay mbola anome ohatra anankiray aminao am'izao tsika miteny zao de miezaka mamory ny ray aman-dreny ara-drazana ao Madagasikara tsy hainao aloha fantatrao fa ianao olona malala-tsaina be ary ouvert be zay mahafinaritra aminao fa sura fa isy olo-kafa ndray rapitso hiteny hoe ina ny arahana paster amin'ny mpandala ny fomban-drazana tena sura zany 1000% ho avy ndray reo de mitovy am'izao lazaiko aminao zao lazaiko am'zareo satria ny firenena de mila ny ray aman-dreny ara-drazana mitsangana hiaro ny firenena rehefa katerena izy mila ny ray aman-dreny hiteny eto tsy misy hoe andehanao tapakazo ve na andehanao toroteny tsisy idira zany eo tsy ade andresy lahatra le mpanao tapakazo hoe andao iaraka itory filazantsara tsy zay resaka eto ary izy koa tsy afaka etena amiko hoe andao iaraka anao tapakazo non ao atsika andao tsika hiaraka hiady ho an'ny Madagasikara na izy izy dia tsy misy fifehifina ny filazana zany tsy misy disadisany am'izay zavatra zay ngamba no tena tiako tenenina amin'izany rehetrarehetra zany akoatra zany ao reo olona mpiteny ratsy manao commentaire amin'ny commentaire zay tsy miditra am'ireny nareo ma tsy mety hiteny hoe fa inona marino non tsy maintsy mamaly satria misy ny malentendu ary za mino fa malentendu ny azy tsy manana heritrerit-dratsy na mahora olona tsara izy fa le malentendu tiako amboarina kely satria ao anatin'ny mal entendu de misy ny atao hoe mal écoute donc amboaro kely ny fienonao rahalahiko dia mino fa ho fantatrao
ny tiako holazaina. Ya, zay ngamba ny azo lazaina eto hoe hoe misy olona miteny ratsy manino izy no anarina sy ny sisa zao ny maha-pasteur indray zay j'ai 2 casquettes. Nareo tsy mahalala zay atao ka ty ambadiky ny écran ty. Relationko personnel amin'ny olona ndray dia j'ai pas de compte à rendre au facebooker sy hoe efa niteny tamin'ny any misy taminareo zao niteny tamiko hoe efa nisaka tamin'ny PRRM ave anao tamin'ilay zale nangataka iny tsy namaly c'est mon affaire avec le PRRM. Ohatr'izany koa ireo olona reo hoe manana fantatrareo ngamba ny tiako tenena am'izay fa tsy zany no miatoka ny résultat fa samy manana ny fiainany mbola veriko foana samy manana ny fiainany fa oui je prends ma responsabilité naza matahotra nareo en tant que pasteur je le fais. Mais azadiniko ty na dia enao aza no miteny ny olona no mitondra ny tenany ary ny olona no manapa-kevitra ny fiainany fa tsy enao. Je suis pas là pour donner de leçons de morale ary za tena tsy tia resaka morale mihitsy na éthique. Zay ny ampianariko ny mpianatra mila manana éthique ny olombelona fa tsy mandeha morale zany ania enao zao raha miresaka misotro toaka mamilava aza mba misotro an'io toaka io lesy raha ngafa marary amin'ny fantany ane zany fantatry le mpisotro toaka ane zany fa ça sert à rien que tu dises ça fa any amin'ny éthique ina le éthique mila fatarinao ny historique any mahatonga azy misotro toaka fa maninona izy ny voafantatry ny toaka et là raha tonga ianao avy any avec un air suffisant supérieur tu te prends pour Dieu tu te prends pour Zeus tonga am'le olona tsy afaka anampy olona zany mihitsy ianao fa tsy maintsy mifandray aminy ianao tsy maintsy mipetraka amin'ny toerany ianao tsy maintsy zay le hoe manger sans pain zay ianao vao mahalala hoe fa inona ny mahazo an'ity rangahy ty na inona mahazo an'ity ramatoa ty zay ianao vao afaka manampy azy zany rehetrarehetra zany démarche pastorale avako tsara ny démarche pastorale sy ny démarche politique fa aza fangaro mikososy ny vorona. Zay zany ngamba ny azoko amalinany namora fa misaotra anao ny sahirana tamin'iny dia nataoko direct ohatrao satria tsy lana-potoana anaovana enregistrement satria mbola mila manao montage izy j'ai pas le temps za be asa be mampianatra foana de 17h jusqu'à 21h donc j'ai trop de boulot fa na zany ary ny ilaina nametraka an'izay précision zay tsy ho anazy rery fa isaorako azy izy ary nanao honnêteté ary zany zavatra zany tsara ananany rehetra fa ho an'ny hafa koa izay mety manana an'izany fanontaniana anatin'ny eritreriny zany. Zay ngamba ny fa misaotra atsika rehetra nanaraka tamin'ity atoandro ity mirary soa atsika rehetra samita in'Andriamanitra. Veloma tompoko.